Ny mampalahelo eto de zao hoe mampalahelo anareo pôlisy mihitsy ve ny fivoaran'lay vahoaka madinika alohany. De maninona no avy eo asiny zany resaka zany hoe trafic illicite maninona bois precieux tsy mampiasa bois precieux zay fa bois d'œuvre no ampiasainay. Eka, faly miarahaba antsika vahoaka malagasy indray mahita an'ity vidéo direct ity androany asabotsy izany betsaka ny zavatra resaka henoko a, betsaka ny zavatra mandeha mahakasika ny tenako sy mahakasika ny asa ataonay izany, mahakasika ny fandrafetana rafitra zany. Nisy resabe tao ankilôka mahakasika hoe fatapaty 5 efa tamin'le 2 zay a, de iny moa fototra soamantsara nalefa ihany a, voalevina ny zay voalevina ny razana an'izay nilany iny a fatapaty iny nazon-tolo isitsika toliara, de omaly indray satria maty de isan'andro maty ary indraindray ara misy mihitsy zany ao anatin'ny andro anankiray betsaka maty de ilain'ny olona le azon-dolona le fatapaty zany. Ny zavatra mampalahelo anefa, ny tena mampalahelo a de ny fibloquen'ny pôlisy ny ankilôka le fatapaty anaky 5 zany, zay mbola voageja moa izy io hatramin'izao a ao ankililôka ao. De rehefa nisy tamin'ny publication nalaza be fatapaty de miny a tamin'le 2 tany de nanao rankina amin'ny pôlisy a de nitazominy engane mba efa nahita azon-dolona fatapaty reo razana zay toliara, de manao fomba rehetra am'izay ry zareo mitady vahaolana hoe amin'ny fomba ahoana no hitifirana anay, amin'ny fomba ahoana namitehana ny asanay. De ny mahagaga tsy tokony ny ataoko hoe ny fahavalonay a no andeha, ny fahavalonay no andeha hanao enquête anay, satria ny andrasany mihitsy zany ny zavatra alefanay any atoliara mba ho accusenanay olomeloka ohatrany hoe tsy marina zay, ary zany ny bloquen'rozy an'io fatapaty 5 io omaly. De am'izao regniko ny zava-misy fa hoe nandositra hony ahy maro ny zavatra rehetrarehetra any fa tsy normal kosa raha ohatra hoe ny olona efa manao anao fahavalo ve no andeha hanao enquête a, tsy ekeko kosa zany rehetrarehetra zany fa aleo iseho tia marina androany hoe inona ny rankin'ny pôlisy amin'ny asanay. De alao hoen'ny vahoaka malagasy androany mifandraisam-peo hoe ka efa nisy ohatr'izao tamin'ny le 2 a, de zany ny anakanandrozy indray a ny fatapaty ty na ny asa zay ho ataonay, ary zareo moa tena miteny mihitsy ohatry ny mpanjaka reny anay io lalana io ka ho barazenay a zay entana mandeha eo, de tena nataondry zareo tokoa izy maly. De na ny olona nilan'le fatapaty ireo aza de lasa zany tsy maintsy nitady hevitra any amin'ny hafa. De inona ny karazana convocation ho alefa na karazana fiantsoana ho alefanay amin'ny herinandro de hoe antsony ianao mahakasika amin'ny fatapaty, nefa efa raiky renseignement de niresaka de hoe avadika le dossier ho trafika illicite na trafika bois precieux. Vatapaty eto ny resaka, maninona no atao an'izany? Sanareo mpitandro ny filaminana ka ianareo ny tompon'ny lalàna, ianareo rery ny tompon'ny lalàna, fa ny olona zany de angina foana manoloana mitsindry azo lena zay ataonareo. Ninona zany eo ataonareo a, de zay zany anaiky ny tsindry azo lena de ny atsembohanay zany ao anatin'izao fiainan'ny malagasy sahirana zao, ao anatin'ny fiainan'ny malagasy, ao anatin'ny fahantrana zao a, de ny miasa indray a no korontanina zany. Resako mazava tsara eto tompoko a, fa mpandrafitra ny asanay.
nizaniza mitondra entana eo aminay a dia rafitray le izy. Nizaniza ihany koa mitondra hazo eo aminay ka fantatray fa tsy bois précieux fa bois d'œuvre dia afaka ampiasainay. Eto amin'ny faritra Toliara tsy ny mahazo alalana ho azo ara-dalàna dia ray, indray mandeha isaky ny 3 volana. Ka raha misy ve fahafahanay misy eo amin'ny mitondra eo aminay dia tsy afaky niaka zay ampiasainay ho amin'ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny resaka faty zany zavatra sarotra ho antsika malagasy. Ka resaka vatapaty ve no andeha amoronana dossier ho anay? Tsy ekeko zany, ary tsy ekeko mandrakizay, tsy ekeko mandrakizay ihany koa ny tsindry azo lena tompoko. Tsy eken'ny saiko zany, matozy ny herim-ponay nanangana orinasa kely iveloman'ny olona maro izahay, tsy natao amin'ny polisy. Ny atsembohanay tsy natao anareo polisy akory. Ka rehefa tsy manome tsolotra anareo zay dia ataonareo tsy ara-dalàna. Rehefa tsy manome tsolotra anareo zay dia enjehana fampiresantsika monsieur le commissaire. Fa tsy matonareo zany isaky ny andeha zany zay dia tsy maintsy misy fiara-miasa vokatry ny atsembohan'ny tavanay. Aza vaiko tsara eto fa na CB akilo loka raha dia nanome anay kininina tompoko mamay-poana ahafahanay mialatsiny fa connexion problème teo, connexion na resaka réseau. Hoy aho hoe na ny CB aza dia nanome anay kininina mba ahafahanay miasa satria misy kininina eo an-tokotany eo eo an-tokotanin'ny gendarmerie akilo loka enjera dia mba soan'ilay vahoaka dia mamery zareo. Iny raha entin'ny bajaja kely eo hoe ahoana ty efa mila fiaraha-miasa. Ka rehefa tsy mandoha fiaraha-miasa izahay dia kejaina eo, ary porofo ihany koa ny fanenjehan'ny polisy anay anakilo loka. Aleo azava iseho ny marina fa tsy hoe ianareo ny mpanjaka na ianareo rery ny tompon'ity Madagasikara ty dia anareo rery ny lalana. Ka zay tsy manome fiaraha-miasa aminareo, zay tsy manao kolikoly aminareo. Mialatsiny fa le connexion somary miramina kely. Dia hoy aho hoe rehefa tsy manome fiaraha-miasa ve zay, rehefa tsy manolotra ho amin'ny polisy ve zay, dia tsy ara-dalàna ary atao zay tsy ampandeha ny asanay. Dia hoy androany hoe hoenon'ny vahoaka malagasy eto ny antony convocation zay ataonareo, ny antony fiantsoanareo ary ny fanerserenareo ny vahoaka ny Sorano dia matahotra satria ampiroroana. Mialatsiny amintsika vahoaka malagasy fa tapatapaka ny réseau dia hoy aho hoe zay mivelona amin'ny asanay zay tsy mpangalatra zay tsy jolahy, mpandrafitra ny asanay. Aleo aloha azavaiko tsara, zay tsy mpikapa hazo eny an'ala fa zay tonga eo aminay araka ny teneniko teo hoe CB zao manome kininina anay dia ampiasainay ho amin'ny fanaka dia ataonay zany. Misy olona mitondra eo aminay ka satria misy hazo mandrodana ny tranony dia kapainy dia hoentiny eo aminay dia fidinay. Ary hoy aho hoe ny hazo ara-dalàna tompoko eto Toliara indray mandeha isa-3 volana ihany ny tonga raha misy izany. Ka iandrasana isa-3 volana ve le fatin'olona zay vao ampiasaina le hazon-dolona le vatapaty zany. Ny mampalahelo eto dia zao hoe mampalahelo anareo polisy mihitsy ve ny fivoaran'ilay vahoaka majinika aloha. Dia maninona no avy eo asiny zany resaka zany hoe trafic illicite maninona bois précieux, tsy mampiasa bois précieux zay fa bois d'œuvre no ampiasainay. Zany hoe anasoany vahoaka malagasy zay. Fa tamin'le deux rehefa nisy ny problème mahakasika anareo ny fitiavanareo vola dia inonareo fa nanao ny fomba rehetra sy ny menace na ny vahoaka ny Sorano hoe tsy maintsy sambotra na ho barazenareo ny entanay azy eo na latabatra rehefa resaka momba hazo rehetrarehetra ka produit fini dia sakananareo dia tonga tokoa ny fotoana maly nandefa vatapaty zay nisy vatapaty na azon-dolon'olobe vatapaty moa zany ny filazany na sary vorona hoantsika dia efa nisy an'olobe nalefa kanjo vony sakananareo ary tsy nalefanareo fa mbola tazominareo akilo loka ireo vatapaty dimindreo mandraka kehitriny. Tsy bois précieux reo, tsy zavatra ataoko hoe
azo sarobidy ireo fa vatapaty tompoky ny anaran'ireo vatapaty tsy fatao haingo-trano zany, tsisy olona andeha hitahiry vatapaty zany, tsy misy zany. De rehefa tsy manome anareo ve de tsy maintsy amironanareo dossier. Ny problemenareo sy ny risonareo ny kolokolonareo de tsy maintsy abariko eto satria ny antony tsy isan'andro ny vahoaka majinika miseriserinareo, tsy isan'andro ny vahoaka majinika nanovanareo izay tianareo ka amoronanareo dossier rehefa tsy manaiky anareo. Alefako eto enregistrement resaka amin'ny fampiresahana izy commissaire tamin'io le 2 io ary nahatonga anareo niamby ahy alao hita amin'ny vahoaka malagasy reny vahoaka malagasy ity zavatra ity satria tsy ho avy anatrika ny ankentonareo fa tsy mifahavalo itifitra koa no andehanao ankety tsy mety zany. Aloha ny ankety tonga de avy hatrany za tsy matahotra andeha amin'ny tribunal, alefa amin'ny tribunal de entsika mahita azy. De aloha alefatsika eto ny enregistrement. Yantoko azondolo hoe lolon'olona anankidimy ao Yantoko azondolo hoe lolon'olona anankidimy ao Toliaro ao tokony efa livrement ny anankiroa de androany izy voatambatra de mbola miola zalahy reo hoe raha izao ny teneniko aminao de tsy avelan'ny zalahy andeha zalahy ao. Reo fa niteneniko reo teo fa mianareo raha fotsiny koe rozy ndao volamo hoe Ndamo monsieur le commissaire. Attends, magati amiko mo monsieur le commissaire Victor. Victor levati amiko aty are. Victor teo niaraka amin'ny zalahy teo. Victor niaraka amin'ny zalahy io? Tamy teo. Fa alova zany andeha eny. Zany andeha eny. Ndamo. Oui, allô, pasteur avec moi? Yes, Andrina. Mazava tsara amintsika rehetrarehetra ngamby iny enregistrement tamin'le 2 iny. Misy daty iny tsy raha namboamboarina iny sao de izy tsy namboamboarina iny vidéo iny. Iny fandraisam-peo enregistré automatique amin'ny téléphone ny anany appel rehetra. Ka rehefa tsy misy fiara-miasa ve de tsy maintsy amoronana dossier, amoronana zavatra hafa. Zay zany ny fomba fiaina eto amin'ity Madagasikara ity. Rehefa tsy manolotsotra de tsy maintsy enjehina. Anjara mpitondra misaintsaina tompoko, anjara mpitondra fanjakana no misaintsaina ny tokony atao. Aleo azava tsara. So de isy anova dossier hafa indray koa de aleo aseho aketo koa fa za de olona afaka mitazona basy ara-dalàna. So de olona morona ndraiky hoe malaso iny ahoana ny fomba itazoman'iny basy de ho aseho aketo amin'ny taratasy mazava tsara. Io aseho ako tsara aminareo. Io miaraka amin'ny resuny etrana afako mitazona arme zany, légitime défense zany, miaro ny tenako, tsy raha nalailaiko fotsiny io fa sao de amorona ndray. Io ny taratasy mazava tsara, io ao mazava tsara io taratasy io. Aleo fa ataoko mazava tsara eto reo. Reo ny taratasy mazava tsara fa za de olona afaka nitazona basy mazava tsara. Ary za koa ex militaire raha teo ho amin'ny fiarovako tena no nitsindry azo lena. Aleo hazava tsara sao de eritreretina indray rehefa avy eo malaso iny olona iny. Ny antony miaro ny fananako ary miaro an'izao tsindry azo lena zao. Ka raha misy kosa mpitandro filaminana miopify de mialatsiny fa za tsy maintsy amaly satria ny marina de marina ihany.
averiko ny ray ny marina de marina ihany. Ka izaho aleo any amin'ny fitsarana any, efa io miporofoko rehetrarehetra ny lazaiko teo, mbola alefako ihany koa ireo karazana mesazy alefan'ny namako any hoe inona ny antony ho kapokapohan'ireo zao ianao rehefa tonga eto, fa tandremo mankaty. Zay ny afatry ny namako any, avy hatrany ianao de hidin'ireo violent famorona ny zavatra hafa ao. Ie, satria atao hoe trafika na bois illicite hono, bois précieux hono. Vatapatiny ny resaka eto, de amoronana dossier. Mahery nareo ka, anareo marina ny lalàna, anareo polisy eo ankilolaoka eo ny lalàna, any ka na ny olona tokony hamonjena isaky ny zoma ao ankilolaoka ary tsy mandeha intsony, satria seriserinareo sy ny fitiavam-bolanareo. De terenareo koa mivady aman-janaka hamafa video amin'ny fokon'olona, de ampitahorina koa ny fokon'olona menamena azy. Ny fianakaviana atao hoe tandremo fa higadra nareo nareo tsy tokony hiaraka amin'iny olona iny. Maninona menasena ny olona? Maninona? Mandeha nresaka hoe mitsoaka tsy mitsoaka tompoko, fa tsy tiako ny aneriseriasy amorona dossier amin'ny zavatra tsy normal, fa aleo andeha amin'ny fitsarana, reo miporofoko reo. Fa nila vola ianareo, nila vola, ka rehefa tsy mahazo vola ianareo de sakananareo ny asan'ny tanana rehetra, satria babanareo mividy an'ireo fitaovan'ireo, endrinareo, lovavahan'ny ray aman-dreninareo reo, fa tsy anjembohan'ny tavanay. Eto amin'ity tany ity tsisy olona tompon'ny lalàna zany, tsy anareo rery ny lalana iny, tsy mpanjaka.